miarabantsika rehetra ny tokantrano andeha jerentsika kely vetivety ny vokatry ny toetry ny andro tamin'iny faraparan'ny herinandro lasa teo iny ny zoma sabotsy alahady dia saika nahazorana teto amin'ny faritry ny andrenivohitra asabotsy izy tena nikija mihitsy dia toy izao ny vokany izao hitantsika eto akaiky eto izao a lalana mampitohana Antananarivo sy Alatsinainy Bakaro izy io tena namotaka izay tsy izy dia nihitsika efa fotoana maharitra teo izao io fiara miloko maitsomaitso io soa ihany fa nisan'iny fiara vaventy iny zany izay afaka nisintona anazy tao mitondra zaza amam-behivavy io fiara kely io dia raha tsy izay dia tena mety io natory teo mihitsy ny tiana hisariana ny saintsika dia izao voaloha taona isika izao dia efa izao sahady no manjony lalana mampitohy ny andrenivohitra sy ny ambanivohitra dia anaovana antsoavo ho an'izay tompona andraikitra miandraikitra izay satria mbola hoenjakenjana zany rehefa fahavaratra ny tsara tadiditsika nefa dia ny any ambanivohitra no mamatsy toy ny hoe ovy ohatra ny aty andrenivohitra dia tena ilaina zany ny fanamboarana an'izay lalana izay tena tsipo amin'ny manam-panahy zay fa raha hojerentsika ny tomba ny herinandro dia mbola hitohy ahazorana trano eto amin'ny faritry ny afoatany ho an'ny rapitso talata sy any amin'ny faraparan'ny herinandro any ny any ataolany aro dia miomanina fa any amin'ny alakamisy zoma no ahazorana ny any amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagascar dia ny any Tomasina sy ny any amin'ny faritra Vadivavy ary ny any Atsimo Atsinanana dia saika ahazorana mandritra ny herinandro ity raha ny vinany maripana aloha dia saika mitovitovy amin'ny tamin'ny herinandro lasa teo iny zany hoe mafapana ihany zany ny andro dia mila mivonona amin'ny misotro rano sy ny karazantsika satria aly izay tsy maro toerana no andrafitra ny toetry ny andro saika mandritra ity herinandro ity raha ho andrapitso ary ny maraina ny andro dia efa anorana sahady ny aty amin'ny faritry Vadivavy sy ny any amin'ny faritra Nosiny ary ny any Iorombe any mbola azo tandrifindraona ihany koa ny aty amin'ny tany Menabe aty sy ny aty amin'ny faritry Melaky aty azorana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava sisan'izay saika ifandimbyndimby eo ny rahona sy ny masoandro na malomaloka kely ny andro amin'ny tolakandro sy amin'ny takariva dia ahazorana tandrifindraona ny ilany atsinanan'ny afoatany araikotrika ny any amin'ny ilany andrefan'ny afoatany sy ny any amin'ny faritry Melaky sy Menabe iny mbola hitohy hanorana trano ny Vadivavy sy ny faritra Nosy dia mibalika kosa nefa ny masoandro anontolo iarany dia manoranorana trano ny any amin'ny faritry Sava any ny voavinavina ho maripana ambany indrindra raha ho any rapitso 4 degré Celsius any Vakinankaratra raha ny voavinavina ho ambony indrindra indray 9 degré Celsius zany zareo any Antsoa ihany no ahitantsika an'izay dia ny eto amin'ny faritry ny afoatany manodidina 7 hatramin'ny 9 degré Celsius raha ho any amin'ireto firenena sy nosy manodidina antsika ireto ianareo raha ho any rapitso any Paris mitovy amin'ny any Nairobi sy Bangkok ary La Réunion anorana tandrifindraona any Milan Johannesburg dia mifandimbyndimby eo ny rahona sy masoandro ibalika ny masoandro any Maurice sy Comore ary any Seychelles any dia izay indray no masaka azoko narosanareo mirary herinandro feno fahazotoana ho any tsirairay avy dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafa indray